ny andro afana kokoa ny ririniny iena ny rotsakorana saingy andravarava amin'ity taona ity hoy ny mite raha rahampirenena misy vondron'olona mikady ny tsirisona amin'ny dinika nasionaly fanenjena ny filoha teo aloha tratrarina amin'ity fivoriana ra-potoana ny antenimerety ny ministry ny fitsarana manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany makasika ny raharam-pirenena avy hatrany tsy krizy aorian'ny fifidianana toy ny mahazatra no misy eto Madagasikara amin'izao fa krizy ateraky ny tsy fananana fototra miorina amin'ny lalàna any ka tsy manana fahamarinana toerana na crise de légitimité no hoe zahanana odina ny toerana ara-politika misy any Madagasikara ka tsy mahagaga raha samy mandrirotra amin'izay tiavana azy ny lalàna misy raha tsy mipetraka ny famaritana ny tetezamita izay toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana dia iamafy ny fandroritana eo amin'ny samy andrim-panjakana sy ny mpanao politika hoy hatrany Irandrenarivo Abel izay mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity rindra tsara ny Mathieu Prince manahirana ny mahita ny fitondrana voalaza fa fanavoazana amin'izao fotoana izao miamafy ny fisian'ny krizy eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena samy mandrirotra amin'izay tiavana azy ny lalàna eny fa hatramin'ny lalam-pandrenana ahina hiteraka krizy hafa ny zava-misy ary tsy ampilamina amin'ny firenena hoy ny faneho-kevitra tsy manana fototra miorina amin'ny lalana ny fitondrana any ka tsy manana fahamarinana toerana hoy ny fanamafisana zany hoe le tena tsy azo lavina fa ny président république no mitarika ny légitimité ny firenena anankiray dia nefany efa tsy eo ilay président dia tena miditra anatina crise na légitimité tanteraka zany tsika dia rehefa miteny hoe transition zany dia transition fa tsy mamorona définition be da be dia izay raha tena izy zany zao tokony efa tsy misy institution tao anatin'ny 4e république mitsangana tsony eo zay zany tokony ho izy fa ny lalàna moa zany lalam-pandrenana ny atsika zany tsy haiko na tanjaka zany na fahosana fa azo ritina gauche azo ritina droite azo interpréter na gauche azo interpréter na droite raha tsara petraka hatrany amboalohany ny famaritana ny lalak'izoran'ny firenena dia tsy tonga amin'izao savorovoro maro lafa izao ny firenena sy ny fitondrana no tadiavana ny fomba anoloana ny mahatetezamita ny fitondrana mijoro ka tsy mahagaga raha mifandrirotra ny toedraraha sy ny samy manam-pahaizana amin'ny lalàna raha nisy fotoana zany ny adikevitra hoe ahoana ny tokony hitondrana n'ilay transition dia fotoanany zao ahafahana mahita hoe endrika transition manao ahoana no eo mbola ilaina ve le institution efa narodana ny légitimité sa inona no atao ny tena crise tsika am'izao zany tsy crise post électorale ohatra ny fahita fa tena crise na légitimité dikan'izay zany misy zavatra tsy maintsy fitandremana fandraisana fanapahan-kevitra fa raha mitoy ny fandroritana sy ny fampitsarana amin'ny fandikanana lalàna dia ahina hitarika krizy ara-pitantanana sy ara-politika laladalana kokoa izany hoy hatrany ny fanazavana ny vahaolana maharitra dia ny fiverenana amin'ny fanjakana tan-dalàna sy ny fanamafisana ny fahamarinana toerana ireo andrim-panjakana satria raha tsy misy izany dia ho sarotra ny anorenana fitoniana sy fampandrosoana maharitra izany no tokony amaritana mazava ny toerana misy any Madagasikara fa tsy hitadiavana fomba hafa andikana azy hoy ny fanazavana mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany tokony alana ny fikatsanana tombontsoa manokana sy ny fikatsanana fanakorotanana ny firenena tsy hatongavana any amin'ny fikonan-dom-pirenena hoy ny mpandinika raharam-pirenena nantenaina Rakotonirina tsy ilaina hoy ny faneho-kevitra ny fifandrafesana mialohan'ny fikonan-dom-pirenena ary tokony irosona ny fandravonana ny disadisa misy eo amin'ireo andrim-panjakana sy ny pahalalàna ny antsiprian'izay tateriny Narcis Karazafy eo amin'ny saritsin-datsariny mbola avatsara
Tany ampiandohana dia efa nanambara ny kafim fa tokony noravana ireo andrim-panjakana rehetra mijoro mialohan'ny fananganana ny fitondrana fanavaozana. Ankehitriny sahirana ny fitondrana satria nanao fianianana tamin'ny lalampandrenana ny Repoblika Faefatra ary teo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana. Arak'izany tsy azo atao ny anova ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana hoy ny mpandinika raharam-pirenena. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana nefa dia mipetraka ny fanahiana hoy nantenaina Rakotonirina mpikambana ao anatin'ny vovonana kafim fa misy olona navondron'olona manakirotana ambadika ary mikady sy ny tsy rosoana amin'ny fikonan-doha amin'ny pirenena. Fitondram-panjakana zany amin'io mila malitsika satria raha zavatra kototoa raha zavatra tsy mandeha amin'ny laonina no tomboka dia ataoko fa tsy mety zany hoe tsy tereniny fotoana zany tsika fa tokony mibaiko atsika dia ilay fatomombana ilay zavatra atao ina moa le hoe tomombana izy zany tokony tsy misy tsony olona lasaka amin'ny fanasana ohatra satria nampimemenina be ilay tadintsika tsara tamin'ny volana desambra lasa iny hitatsika ihany koa fa nisy olona tsy vao antso hitatsika ihany koa fa nisy olona tsy tokony antsona nefa nantsona hitatsika ihany koa fa mety mbola tsy mipetraka tsara iza no mitarika iza no mitarika manomeny fitaovana iza no manao tantsoroka teknika satria misy andraikitra sy asa be dehibe ao anatin'iny dia tsy maintsy misy fizarana andraikitra misy atao ihany koa hoe fandrindrana amin'ny akapobeany satria Madagasikara no lesahana hoe faritany anankenina fotsiny fa Madagasikara manontolo. Zava-dehibe ny fitandronan'ny filaminana sy ny fikatsahana fitoniana politika ao anatin'izao dingana irosoana amin'ny fikonan-doha amin'ny pirenena izao. Manao antsoavo amin'ny FFKM araka izany ity mpandinika raharam-pirenena mba hampiavana ireo lohan-dohany ny poiran'ny fikorotanana tatoato ho tombotsoa ambony ny firenena. Tsy tokony hisy lolo-po sy fifankahalana mialohan'ny dinika nasionaly fa hifototra amin'ny fifanajana sy ny fahalalahana maneho hevitra izay isan'ny soatoavina ny adiana sy ny tolomana teto amin'ny firenena. Stabilité politika na le firindran'ny raharaha politika eto Madagasikara satria ny fihetsika ny zavatra misy sala amin'io dia miteraka foana savovora zay le tena hoe mety misy olona ve mieritreritra na mitady ny tsy hampandeha ny fikonan-doham-pirenena ity ka eo foana no entsoinay famelona amin'ny fitondrana ankehitriny manao antsoavo anefa amin'ny ray aman-drenim-piangonana ny FFKM ampiantso an'ireny olona mba hifampidinika satria tsisy anana tombony amin'ny fikorontanana eto zao ne meloa zay koa efa tafiditra ao anatin'ilay hoe fanomanana meloa satria raha mpandray anjara feno lonolonya feno ratra feno alahelo feno lolo-poa no miditra ao anatin'ilay fikonan-doham-pirenena dia tsy zava-banina eo fa mila rindra zany eo amin'ny aloha ka anaovana iantso amin'ireo aman-drenim-piangonana hoe ampiantso ireo olona manana disadisy ireo ohatra amin'izany zao ny député Rajerson ny panina ny zay rehetrarehetra tafiditra ao anatin'ilay raharaha dia mba aleo alamina satria tsisy anana tombony. Ilaina hohatra ny fanamafisana ny fifampiresahana sy ny fanajana ny demokrasia mba tsy hiverena ny fanonganam-panjakana sy ny krizy politika eto Madagasikara tanjona ny ahitana vahaolana maharitra ho an'ny firenena ao anatin'ny fandriampahalemana sy ny firaisan-kina nasionaly. Fandolany ny solom-bava-bahoaka nandritra ny fivoriana Androany Zoma fa 5 volana Jona 2024 ny tolo-dalana Fehizoro laharana fa aotraotra 3 tsipika 424 tsipika PL momba ny fanavozana ny sata amin'ny feny mpitsara izay natolotry ny solom-bava-bahoaka Raby Savatsara Ainarmanga Gabriel voafito tao amin'ny distrika ny Farafangana. Itondra ny fitsarana hiatrika ny ady amin'ny kolikoly ny tolo-dalana hoy ny minitry ny fitsarana izay nilaza ihany koa tamin'ny ity androany ity fa tsy maintsy tratrarina ao anatin'izao fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena izao ny fombafomba anenjehana ny filoha teo aloha ny antsipiriana izay eo amin'ny tsara ny Mathieu Prince Atrany. Rehefa natao ny dinika nandritra ny taona maro ny arahana tamin'ireo rafitra isan-tsokajiny eo anivo ny sehatry ny fitsarana toy ny ministera ny filan-kevitra ambony mpitsara ary ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara dia ity tolo-dalana ity no vokatra azo aroso entina anatsarana ny tontolo ny asan'ny mpitsara fampifanarahana ny sata amin'ny feny mpitsara amin'ny zava-misy ankehitriny sy fanatsarana ny fitantanana ny asa-pitsarana ary fanamafisana ny faleovantenan'ny mpitsara no tanjona amin'ity fanavozana ity. Izany dia lalana efa mipetraka tamin'ny 2005 fa izao vao nisy fanovana marobe tao anatiny ary mizara roa zany fanovana zany ny tapany voalohany dia mametraka sy manamafy
bebe kokoa ny ataontsika hoe ny fanaraha-maso ny asa-pitsarana sy ny fandraisana fepetra amin'ny mpitsara. Ny tapany faharoa kosa dia mametraka ireo ataontsika hoe avantage ho an'ny izany asa-pitsarana izany, izany hoe fanatsarana ny tontolon'ny asa-pitsarana. Inona ny anton'izay? Izahay dia miezaka manatsara ny tontolo iasan'ny olona rehetrarehetra manomboka ny mpitsara, ny greffier, ny pénitencier ary ny mpiasam-panjakana ary indrindrandrindra ihany koa na mpiasan'ny privé. Fa amin'ity resaka asa-pitsarana ity dia ao anatiny ady amin'ny kolikoly izay atao dia atao izany hamafisana ny asa, izany hoe ny sécurité de l'emploi mba anamafy ny fitiavan'ny mpitsara ny asany ka tsy hanaovanaovany foana ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izay tsy handeferana mihitsy ary efa tenenina. Efa nanome ohatra izahay na ao anatin'ny fitsarana na amin'ny mpitsara na amin'ny greffier na amin'ny pénitencier fa izay manao fandikan-dalàna dia hiaran'ny lalàna. Ankoatra izay dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa iroso amin'ity fivoriana ara-potoana ity ny andro taratasy momba ny filoha teo aloha Rajoelina. Efa nanontanianay tato amin'ny assemblée mise en accusation ny Andry Rajoelina fa efa mandalo travaux de commission le izy ary miandry ny fandehana analyse en séance plénière tratra amin'ity session ity fahitako azy. Mahakasika kosa ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine dia nambaran'ny ministry ny fitsarana fa tsy nilaza ny fitsarana fa meloka ity solombavam-bahoaka ity. Fandikan-dalàna tanteraka ny fikasana hitona vahoaka mandritra ny fanadiadiana atao azy hoy ny fanamafisana. Magagana izy toa mitavataba be fa zaingy mbola tsy niteny hoe tonga dia meloka izy fa ohatry ny olona rehetrarehetra rehefa ohatra ianao ka voaroroy amina fanakorotana sy ny eloka mety avoasazy ianao dia tsy maintsy hiara ny fanadiadiana. Hitantsika moa izy fa nanao menasy andeha hitondra vahoaka aty raha ohatra izy ka adiadiana, izany dia efa anisan'ny fanakorotana. Tsika ve tsy mba te hilamina ary ampatsahivina any vahoaka malagasy fa tsy hoe raha ohatra ianao andeha ho adiadiana eny amin'ny fitsarana ka hitondra vahoaka marobe dia lasa tsy meloka na tsy hiaran'ny lalàna dia ahoana izany olona tsy manana vahoaka marobe hiaro anazy. Solombavam-bahoaka miatrika ny fivoriana ara-potoana ka mandray fitenenana mandritra izany no voary ny zo tsy azo enjeny. Tsy tonga niatrika fivoriana nefa ny solombavam-bahoaka raha Gerson hoy ny fanazavana. Ao anatin'ny feptaona fivorian'ny solombavam-bahoaka dia ny solombavam-bahoaka izay manatrika fivoriana ary maneho hevitra ao anatin'izany fivoriana session izany dia misitraka tanteraka ny atao hoe immunité parlementaire amin'ny zavatra izay tenenina. Nahita ny député raha Gerson Antoine tato vetsika izy arany absent amin'ny session, izany hoe izy ara tsy miasa akory. Andrasana ny fivoaram-baovao momba ireo rehetra ireo. Fa nanao fisavana tao amin'ny tranom-ponena ny zanaky ny lolona teo aloha Sylvain Rabetsarona etsy Ivandry ireo mpitandron'ny filaminana tamin'ity androany ity. Nahitana polisy niaraka tamin'ny vaditany ny lehiben'ny fokotany ary ny mpikamana ao amin'ny voamerany fandriam-pahalemana ny délégation tonga teny antoerana. Araky ny angom-baovao voaray dia nifantoka tamin'ny fanamarinana sy ny fanadiadiana ireo taratasy ara-dalàna momba ny fiara ireo tompon'andraikitra nandritra ny fisavana izay natrehan'ireo mpisolo vava ny fianakaviana. Tsahivina fa ny 13 aprily lasa teo no efa nisy ny fisavana nataon'ny mpitandron'ny filaminana atao amin'io trano io. Taorin'izay dia nogazana ny fiara sy ny trano ka napetraka teo ambany fepetra manokana nanomboka tamin'io daty io. Mbola tsy misy fanazavana ofisialy nivoaka avy amin'ireo tompon'andraikitra momba ny antony ity fisavana fa nandroany sy natao androany ity sy ho toin'izany. Fa latsaky ny 300 ponina no mahazo fampindramam-bola avy amin'ny banky ara-barotra eto Madagasikara. Maro amin'ireo malagasy mila vola no mitodika kokoa amin'ny fampindramam-bola madinika na microfinance any amin'ny fianakaviana namana na ireo rafitra mpampindram-bola hafa fa tsy banky noho ny fahasarotana amin'ny fanokafana konty sy ny maro hafa. Lany teo anivony anteny miram-pirenena omaly arivo ny lalàna mikasika ny antoka izay manome vahana ireo mpanjifa ny findramam-bola. Nasesikara zafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay.
Nolanina ny teny-meram-pirenena tamin'ny endriny nasiam-pantsina sy nasiam-panovana omaly alakamisy 4 Jona 2024 ny volavolan-dahalana laharana fa 8/4 bara 2024 tamin'ny 20 Desambra 2024 mahakasika ny antoka tanjona amin'ity fanavaozana ity ny fanatsarana andrafitra ara-dalàna amin'ny feny antoka amin'ny fananana azo afindra sy ny fanamorana ny fahazahoan'ny olom-pirenena sy ny orinasa famatsim-bola zava-dehibe ary ilaina ny fandanina ny lalàna mahakasika mivantana ny fiainam-vahoaka malagasy amin'ny andavanandro ho ireo olom-pirenena sendranay betsaka mantsy ireo malagasy te hihoatra amin'ny fiainana kanefa tsy manana vola entina miary any ka voatery maka vola amin'ny ireny famatsim-bola madinika ireny. Madinika indray mamelona an'ilay banky zay zany tena zavatra misy lasa mamelona an'ilay banky le vahoaka madinika le coursy sosialy le tena ny ambany dia manampitamby izy an'ilay olona hoe mitongava aty fa zay afaka mampindra-bola fa rehefa tonga le fotoana fasiaranana satria reny zany tsy manana zavatra iterana fa tsy le manodina an'ilay vola isan'andro dia tonga le pression le banky microcrédit isan-karazany le banky madinika dia manery azy andohan'le vola ary tsy tena misy orory sy fampitahorana be dia be mihitsy atao an'ilay olona reny dia tena lasa vaky mandofotra izy rehefa tonga ny fotoana tsy hafahany manao zavatra zay dia izy mba to le olona nirana vola zany dia manana fanaitana izy fa mety hamerina le vola fa rehefa tonga le kanakiray tahakany hoe tsy hafahany mamerina le vola ao anaty fitoerakay fa misy ny mba mitranga fiaina olombelona ny fahasiaranana ny fahoriana sy rehetra dia eo amin'izay le tena problème am'le any. Tanjona ny anaisitra ireo sakana ara-dalàna sy ara-teknika manahirana ny mpanjifa amin'ny findramam-bola fa indrindra hiaro kokoa ireo mpanjifa na olon-tsotra na orinasa madinika salatsalany amin'ny findramany vola tsy mifanaraka amin'ny filan'ny toe-karena sy ny sehatra ny famatsim-bola ankehitriny intsony mantsy ny lalàna laharana fa 3/4 tsipika 8/7 tamin'ny 3 Septambra 4/4 ka ilaina ny fanavaozana lalina mba hahatonga ny antoka ho fitaovana mora ampiasaina sy azo antoka kokoa ny mpandraraha vahaolana ny findramam-bola amin'ny banky raha orinasa vao miary indrindra raha ainy mitantana azy ho kosa ny mpandraraha madinika iray. Nisy fotoana mihitsy aloha zany tamin'ny voalohany vao miary dia tena naka vola tamin'ny banky dia aloha isam-bolana moa tamin'izany vao efako somatsara fitantraka 2% izy tamin'izany aloha dia vitako somatsara mihitsy tamiko loatra ny tsy dia nisy olana tamiko satria ny tsenako nandeha dia tsy dia nasiako olana fa vitako somatsara na amin'ny tsirairay kosa aloha zay raha ohatra kosa ve manana fond izy entina miatrika an'izay zavatra izay tsy hitako izay olana rehefa hoe tsy azo tsy maintsy eo mba voatery kely anao misambotra anao aka amin'ny banky normalina be ilay izy raha zaho manokana tsy asiako olana satria miankina amin'ny tsena hoe tia mandeha le tsena ohatr'izao izay tateoriana indray rehefa ampy le fond efa tsy dia taitra tamin'izay tsony raha zaho maro nasongadina tao anatin'ity lalàna ny tombontsoan'ny olom-pirenena sy orinasa madinika salatsalany ny fantoka tamin'ny fanatsarana ny fahazahoana tolotra ara-bola sy ny fanamafisana ny mangarahara eo amin'ny sehatra ny fampindramam-bola ny fantanina napetraka ireo solombavam-bahoaka mba hahafahany lalàna mamaly ny zava-misy iainan'ny malagasy nampetsaka ireo mpindram-bola eny anivon'ny fampindramam-bola madinika na ny microfinance ity lalàna ity. Raha ohatra ka lany zay dia tena mahafinaritra zany tena zavatra anankiray tena andrandra zany zany tena hoe fiainan'ny olona mihitsy fiainan'le malagasy mihitsy ny tena voajery amin'izay dia tena zava-dehibe zany efa dingana anankiray bavana be zany zavatra zany rehefa ka misy zavatra zay hoe tena hitsinjo le vahoaka madinika marina ve fa za zao any am'fokotanitsanahy dia rehefa mijery an'le kosina vahoaka le tena sosialina tena sahirana tena malahelo hoe manana projet izy manana asatara manana zavatra bebe tokony atao fa zay ny tena problème zay lasa rehefa tsy misy dia mitarika ny olana angalatra nanao zavatra tsy tokony atao zany zay zany. Andininy 1/10 amin'ireo 400 mandrafitra ity volavolan-dalàna ity no nasiam-pantsiana naharitra adiny 5 fivoriana azo ny rehetra natrehana nandinihana ny fankatoavana izay natao hanesorana ireo aya sy nazalazavana ireo tepoka niteraka ady hevitra.
Fatatolo ny fifidianana sy ny politika eto Madagasikara kosa indray dia miomana tanteraka amin'ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana ny eo anivon'ny voamera mareo tena amin'ny sanany fifidianana na ny seni amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana nomeny ity androm-panjakana ity dia tanjona ny fisoroana ireo olana sy ny resabe nateraka ny lisy mpifidianana teto Madagasikara izay nampiasaina nandritra ireo fifidianana ny fandimby. Tsy tokony ho pitazana sy hijanona panakena fotsiny ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena fa tokony mahatsapa fa tokony andraikitra feny hoy ny fanazavany teo anivony seni. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindratsariny Mathieu Princy. Efa voafaritra ny tetikandro azahoana manatanteraka ny dingana lehibe dia ny fametrahana lisy mpifidianana vaovao mangarahara ary ekeny ankolafy rehetra. Everiny seni fa iray amin'ireo antoka lehibe azahoana fifidianana madio sy azo itokisana amin'ny ho avy izany. Tsy andraikitry ny seni samirery anefa ny fanaraha-maso sy ny fanatanterana ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana. Izany indrindra no antony nananganana ny komity manokana iara-iasa amin'ny seni ahitana ireo ratsamangaika sy ireo mpisetra voakasika izany mba hiantoana ny mangarahara sy ny fatokisany rehetra ny dingana araina raha ny fanazavana. Tokony ho vita izay fanendrena ireo ompikambana eo anivon'ny vaomiera eny fotony mpanisan'ny mpifidy zay ny fahafito amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ary dia everina fa hanomboka ny tena fanisana ny mpifidy ny fahavalo amby roapolo ny volana jolay amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka dia ny hoe zava-dehibe ny fandraisana anjarany rehetra ao anatin' izao fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana zao. Tsy ho vita ny seni samirery na ho vita ny eny anivon'ny ministeran'ny atany amin'ny alalany lehibe ny fokotany samirery ny fanamboarana manontolo sy vaovao ny lisy mpifidianana eto Madagasikara fa tokony mandray andraikitra ny rehetra. Eo aloha zany ny antoko politika anentana ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena anentana ny olony avy anentana ny olo-pirenena mba andray anjara amin'izany fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana zany. Manana andraikitra lehibe amin'ny fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana ireo antoko politika sy ny mpanao politika. Tokony ho izy ireo no isan'ny sarotiny indrindra amin'ny fahamarinana ny lisy mpifidianana sy ny fahadiovan'ny zotra-mpifidianana satria ny fifidianana ihany no lalana ara-dalàna hiafarany fifaninanana politika sy ny fitantanana sy ny fahefa-mpanjakana misy amin'izao fotoana hoy ny fanamafisana. Noho zany dia manentana ny rehetrarehetra zay indrindra isika tena voakasika moa zany dia ny antoko politika izay tompon'ireo kandida izay latsaka antoko ny ho fahalanian'ireo kandida zay atolotrareo antoko politika ireo ny fisoratan'ny olonareo ao anatin'ny lisy mpifidianana. Noho izany dia tsy tokony ho izahay seniara ny angataka hoe andao ianareo mba hiaraka aminay amin'ity fanamboarana ny lisy mpifidianana ity fa raha ny tena izy ary satria ianareo ny tena mahazo tombony indrindra amin'ny fisoratan'ny olonareo ao anatin'ny lisy mpifidianana ianareo antoko politika raha ny tena tokony hitaky ny hoe aleo zahay hiditra ao anatin'io vaomiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony io aleo zahay ho mpikambana amin'io mpanao sonifarana eny lisy mpifidianana io aleo zahay mba ho afaka anao audit an'io lisy mpifidianana io aleo lisy mpifidianana io ho hitanay tsara daholo zany rehetrrehetra zany dia ho atao avokoa zany hoe isy ny audit ho ataontsika ny lisy mpifidianana io alohan'ny anaovana soniny famaranana an'io ho antsoina ny antoko politika sy ny malagasy rehetra ny fiarahamonim-pirenena solotena moa zany alohan'ny amaranantsika an'io ary dia hoezahana zany ny ampahafantarana io lisy mpifidianana io ny vahoaka rehetra alohan'ny tena amaranantsika azy. Isan'ny olana mpitranga teto hatramin'izay hoy ny seni ny tsy fandraisana andraikitry ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena mandritra ny fanavozana ny lisy mpifidianana. Tsy nandray anjara tamin'ny fanaraha-maso mba hitondran'izy ireo tatitra mandritra ny fotoana fanatanterana izany sy amin'ny fotoana anaovana ny fitsiriana ary ny famaranana vonjomaika ny lisitra manko ireo vondrona ireo. Anka rehefa aorian'ny fifidianana vao mivoaka hatrany ny resaka tsy fahatomombana ny lisy mpifidianana na izany ho an'ny antoko politika na ho an'ny firaisamonim-pirenena ho hatrany ny fanamariana. Fanyaingany maraina teo teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato iazo an'ny renivohitry Gabon anao fitsidiana arakasan'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikaela sy ny délégation miaraka aminy. Anamarina ny diany any an-toerana ny fionany amin'ny filohan'ny Gabonais Brice Clotaire Oligui.
mandritra izany ihany koa ny siny ny fiaonana sy ny fitsidihana samihafa izay mikendry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fanakalozana eo amin'ny firenena rotonta andrasana arak'izany ny akony dia nio any antoerana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tobim-pitsaboana fototra faharoa na ny CSBD tao amin'ny fokotany fiakarana commune Alasora district Ambohidratrimo taoriny 10 volana nanatanterahana ny asa. Miasa avy hatrany aoriany izao fitokanana azy izao ity fotodrafitrasa ity ka vinavinaina hatrany amin'ny 2 alina ireo azo tombotsoa amin'izany. Tato-baovao ny Ando Miaratina Sarsindratsary ny tahiriny. Amaniolana sy ny fahasahiranana iaina ny poniny ny fotony momba ny fahasalamana ny fiara-miasa ny ben'ny tanàna Nanosialy sy ny solombava-bahoaka eto amin'ny distrika Ambohidratrimo Mamra Benirina ary ny sehatra tsy miankina amin'ny fananganana tobim-pitsaboana fototra na CSP2 eto amin'ny fokotany fiakarana anatin'ny commune Nanosialy distrika Ambohidratrimo. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny andry sy laharam-pamiana voalohany ho an'ny commune Rano Fanazavana. 10 volana no nananterahana ny asa ka afaka miasa avetrana ity fotodrafitrasa ity aorian'ny fitokanana azy androany. Ilaina tokoa ilay fotodrafitrasa indrindra fa ny CSPD ohatra izao ny tena koa ponina tety dia nahafantatra ny marary ny olona dia izay no nahatonga ny hoe ao anatin'ny programan'asa voalohany indrindra dia ny fametrahana ny tobim-pahasalamana satria raha ohatra moa ka miasa ianao ka tsy salama dia zava-poana izany fa mila fahasalamana ny inatrotokom-piainan'ny olona. Misy efitra ny fitsaboana enina eto afaka indray olona manodidina ny 2 alina raha ny vinavina. Tanjona ny azon'ny rehetra misitraka fitsaboana sahaza sy mendrika. Miavaka ny andraikitry ny commune amin'ny fampandehanana ity tobim-pitsaboana fototra ity mba tena maly ny filan'ny poniny. Ny andraikitry ny commune moa izany dia mbola misy ny fotodrafitrasa maro miandry toy ny famefena ny toerana, ny fanamboarana ny trano izay ipetrahany ireo dokotera moa izany na ny sage-femme izay mipetraka ao dia ny ankoatran'izay ny fanadiovana amin'ny ankapobeny. Tafiditra anatin'ny andraikitra sany solombavamboaka ny fiaina sy fijerena district ny commune sy ny fokotany amin'ny faritra iadidiny. Tsy diso anjara ny teto fiakarana ary nosafidiana manokana tamin'ny fanatanterana ny fotodrafitrasa everina fa ampisy tombotsoa amin'ireo faritra rehetra manodidina azy. Ny fidina ny atao fiakarana satria azo lazaina hoe sampanandalana eto. Faritra atsinanana ny commune Nanosialy ny fokotany fiakarana kanefa lalana mahasampanandalana azy dia andalovan'ny avy any amin'ny tapany atsinanan'ny commune Mahitsy fokotany Natanety Est sy ny tanàna Bemasoandro rehetra iny lalovan'ny avy any amin'ny commune Ambohimanjaka ihany koa ny potitra andringitra rehetra iny rehefa hiakatra amonjy arabe fa tsy lavitra ary tena akaiky ny seranam-piaramanidin'ny Vato izay misy ny fokotany Soavin'ny Arivo ao amin'ny commune Ambatolampy tsy mafotsy. Misy ihany koa ny faritra ifandraisana amin'ny commune Merimandroso farany avaratra amin'ny commune Merimandroso zany ety amin'ny fokotany Nakazomasina sy Ambohimasina rehetra iny. Izay no azo lazaina hoe antony safidianana azy zany hoe eo ny be velaran-tany eto Nanosialy izay tena malalaka ary nisy amponina efa tena betsaka fa eo ihany koa ny fijerena ireo commune hafa manodidina rehetra. Fankoatra izay efa anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena ny anivon'ny distrika Ambohidratrimo izao fotoana izao vokatry ny fiaraha-mientana ireo commune rehetra sy ny solombavamboaka ao an-toerana. Entitra ny tompony andraikitra milaza fahararana ny mampiasa laser ho fisorohana ny loza mety ateraka izany eny an-toerana. Ao anatin'ity distrika ity rahateo ny seranam-piaramanidina ka noho io antony io indrindra no andraisana fanapahan-kevitra. Tena tsy azo atao ny fampiasana laser satria raha antsika malala fa fivezivezen'ny fiaramanidina ny distrika Ambohidratrimo rehetra mihitsy dia norarana ny fampiasana ny laser eto anivon'ny distrika izay any tanàna ny rehetra na nivoaka eto anivon'ny distrika izany na izay olona mivahiny rehetra ivelan'ny distrika mba hanaja izay fandaminana izay satria tena mampidi-doza tokoa ilay izy satria raha ireny laser ireny tena mahatonga lavitra raha mampiasa azy dia izay no tonga ilay fandrarana satria mety hitera-doza ho amin'ny fimazivezenana habakabaka ny fampiasana azy ireny. Na izany na tsy izany manaraka ny fandaminan'ny fanjakana foibe ny distrika Ambohidratrimo amin'ireo hetsika rehetra atao feno fandaharam-potoana ny andro ny 4 amby 20 hatramin'ny 9 amby 20 jona.
misy ny fanompoafavahana ireo sampinonatra izay fitondrana ambako an'ny firenena ho tanterahana amin'ny faha-efatra amby roapolo jona. Ny faha-dimy amby roapolo jona misy ny diabe ny fihavan'ny firaisan-kina izay ho tanterahana ihany koa, dia araka ny teniko teo hoe ny famaranana ny fifananana ara-panatanjahantena izay tanterahan'ny mpiasam-panjakana sy ny mpiara-monina rehetra eto anivon'ny distrika. Tenena amby roapolo jona mazava ho azy ny fankalazana ny fetim-pirenena mihitsy ny ivony izay ho tanterahana eo amin'ny kianja manara-penitra Ambohidratrimo. Raha nita efa saika manangatsana avokoa ny ankamaroan'ny tokantrano ety an-toerana taorian'ny fanentanana samihafa. Toy ny efa fanao isan-taona ihany koa isy ny afomanga lehibe ity distrika ity, etsika tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Mbola misy kosa nefa ny fandaminana samihafa ho amin'ny fanatanteran'izany raha ny fanazavana. Pejiny fahasalamana kosa indray dia misy tranga iray vaovao ahihina Mpox hita tao Ambohimandroso. Taoriany ny fanadiadiana izay natao tamin'ireo olona nifandray tamin'ilay marary vao marina fampitondra ny aretina tamin'ny alatsinainy lasa teo. Araka ny fanazavany ny lefitry ny ben'ny tanàna ao an-toerana dia anisan'ireo olona nitsabo ny marary voalohany voapirofo fampitondra ny Mpox ity olona manana tranga vaovao ahihina ity. Natokamonina amina toerana manokana ireo olona voakasika mba azahoana manara-maso akaiky ny toe-pahasalaman'izy ireo sy isoroana ny fiparitany aretina. Nakatona vonjomaika ihany koa ny toeram-pitsaboana voakasika. Raha tsy ahivona, efa nisy olona enina maty n'ity Mpox ity tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara. Efa mananika ny 7,770 kosa ireo tranga voamarina hatramin'ny antombohan'ny aretina ary 7,790 ireo efa sitrana. Manentana ny rehetra trany ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana mba hanaja ny fepetra fisoroana sy ho mailo amin'ireo sotra aretina ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Vaovao avy etsy amin'ny boriboritany fahatelo manampy betsaka ireo olona sahirana amin'ny fanatanterana ny famorana ny etsika didipotra fahobe rehefa fotoana ny ririnina toy izao. Isan'ny fomba sy kolontsaina malagasy ny famorana. Mariky ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ary ny vahoaka. Ny etsika dia ankizato mahery avy amin'ny fokotany 430 ao ny boriboritany fahatelo no nisitraka didipotra fahobe ny maraina teo. Ny Croix Rouge no nanatanteraka ny fandidina fahobe ary ny solon-tenam-bahoaka ny boriboritany fahatelo sy ny fitalevan'ny raharaha sosialy eo anivony fiadidina fanavozana ho an'ny repoblika no nanome ny tolotra. Maimaimpona ny fandidina ary ny antohana avokoa ireo fanafodina ampiasaina taorian'izay dia notolorana marabary ireo zaza vita fora. Fa vaovao an'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray dia nofaranana androany ny atrikasa momba ny tetikasa fitantanana ireo vaingam-pako na ny gestion des déchets solides eto Antananarivo izay niarahana tamin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Betsaka ireo tombotsoa azo tamin'ny firosoana tamin'ity tetikasa ity ho an'ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsarin'ny Mathieu Prince. Tombotsoa lehibe no azo ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fanatanterana ny tetikasa fitantanana ireo vaingam-pako. Tsy mifanalavitra amin'ny eto Madagasikara ny zavamisy any Tunisia, saingy mivelatra kokoa ny lalàna any an-toerana ho fitantanana ny fako raha ny fanazavana. Iarahantsika malala, iarahantsika mahita ireny camion maka fako ireny, reny le tetikasa ireny le camion mangamanga be ireny. Tao anatin'ireny koa tsy vitan'ireny fitaovan'ireny ihany fa misy ihany koa ny fanatsarana ny eny amin'ny toerana fanariana fako eny an-dralanitra. Ireo rehetrarehetra dia ao anatin'ny tetikasa avokoa. Ary ny farany dia misy ihany koa ny fanaovana le atao hoe carte pilote izay efa misy eo amin'ny fokotany telo zany efa manao azy Ambohidrakely, Ampefiloha, misy Ampahibe. Dia eny moa zany malefatsika mendazy sy amin'ny carte pilote azy dia manomboka mampiditsika zany atao hoe gestion trial source. Zany hoe mainga tokantrano ny fanavahana ny fako, ina moa ireo fako ireo ny fako loha, ny fako mora loha sy ny tsy loha, ny plastika sy ny ohatr'izany sy ny karazany. Ny fikitiana lalàna aloha tsy any amin'ireo fikitiana lalàna fa ny fanamboarana lalàna ny tokony atao satria raha mihoatra raha fotsiny hoe miazana ny fikirakirana ny fako mikasika ny ohatra hoe kodiarana fiara ara dia hanana ny lalàna. Totr'izay zany tokony mba ataontsika hoe inona no karazana lalàna, no karazana fako ireo
tokony anamboarana lalàna fanamanadreka azy ny teny ilaina le lalàna le dia eo fampiasam-bola hoe ahoana azahoantsika efa matsim-bola avy any ivelany ahoana efa atsika mitady vola eto toerana dia tsy maintsy eo anatin'ny lalàna nefa mandravina azy zany. Tena nahitana tombony tamin'ny fanatanterana ny asa fanadiovana Antananarivo ny tetikasa Zesda hoy ny tale jeneraly ny SMA nisy raha teo ny fampitaovana avy amin'ny ministeran-drano mba ahafana nanao ny asa fanangonana ireo fako antsakany sy andavany hoy ny fanazavana. Dia manaraka tanteraka ny politika ny commune Antananarivo renivohitra fanadiovana sy fandaminana ny tanàna. Mifandraika tamin'le projet Zesda izany satria ny fitaovana rehetra tazo tamin'izany dia ampiasaina amin'ny Antananarivo daholo. Misy eo amin'ny 3 ny camion, misy ihany koa ny bulle anankiroa nalefa eny an-dralanitra. Ny fanamby dia ny hitazomana ny zavatra azo fikojakojana ny fitaovana fandaminana sy ny fanadiovana ny fitantanana rehefa voafehy izay zavatra izay dia afaka miroso ny fanatsarana indray izy. Voanandray subvention zany ny SMA zao avy any amin'ny ministeran'ny rano izay isorana azy tokoa amin'ny resaka famatsiana aratsoloka sy ny lubrifiant. Ao ihany koa ny fijerena ny kojakoja toy ny batterie, ny pneu, ny EPI na ny fanamina ny mpiara-miasa midina eny amin'ny fandraofana fako. Zava-dehibe ny fahaizan'i Madagasikara amin'ny tantanan'ny fako hoy hatrany teo anivon'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Raha hoany eto Antananarivo renivohitra manokana dia mahatratra hatrany amin'ny 900 taonina isanandro ny fako ka fako avy amin'ny trano avokoa no mameno io lanja io. Fiarabe manodidina ny 20 ka hatrany amin'ny 30 isanandro no miasa mandroaka izany hoe ny andralanitra raha ny fanazavana hatrany. Famoso amin'ny fanadiovana ny tanàna ny ao amin'ny boriboritany fahenina amin'izao fotoana izao. Tsy ny fahadiovan'ny tanàna ihany, fanarindra sy nalamina ihany koa ary nandrasaina fepetra ny fifamoivoizana sy ny fandaminana ny mpivarotra. Ankoatra ireo ny fijerena sy ny fandraisana andraikitra manoloana ireo olana sedrainy tantsaha eny antoerany. Ny antsipriany izay tateriny Ando Miaratiana sarin-jatsariny tahiriny. Tsy afabela manoloana ny fitohana ny fifamoivoizana ny aty Ambohimanarina no ity toerana ity be olona sy be mpifamezivezy. Tsy maintsy miroso amin'ny fandaminana ny tanàna araka izany ireo tompona andraikitra isantsokajiny rehetra mitady vahaolana miaraka amana ny olana sanamaivanana ny fitohana ny fifamoivoizana izay misy fifandraisany amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Olana fototra ny resaka fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka izay tsy manaja ny lalan'ny fifamoivoizana. Eo ihany koa ny fisiany ireo mpivarotra amoron-dalana manitsaka ny lalan'ny mpandeha an-tongotra. Mazava ny any fiadidinan'ny tanàna ny lalana natao an'ny fiara ny trottoir ho an'ny mpandeha an-tongotra. Efa misy ny fipetra raisina makasika ny fiarahana amin'ny resaka tamin'ny tompona andraikitra teo zao ny police nationale dia hoe ny fijanonana ela ao anatin'ny arety tena tsy azo atao zay. Indrindra fa ny mpivarotra amoron-dalana zany zao efa natao ny fanadiovana omaly hoe asorina ny olona mibahana trottoir tomobile zany ny olona ny arabe dia ho an'ny tomobile ary ny trottoir dia ho an'ny olona zay mihitsy mitanjona eto amin'ity boriboritany fahenina indrindra fa miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa vita ny fanentanana sy fanabeazana momba ireo isavetrany saza ho an'ireo mini mandika ny fitsipika sy ny fifampifehezana. Efa tena zay mihitsy moa le fanabeazana sy fampianarana efa araka ny tenen'ny raha ny tompona andraikitra voalohany amin'ny polisy fa efa miatra manomboka zao ny fanasaziana satria efa betsaka zay efa atao anatin'ny 3 volana sa 4 volana fanabeazana foana fampianarana dia ho an'izay tsy manara-dalàna zany manomboka zao dia tonga dia hiaran'ny sazy. Miara-misa lavoko eto ny fiadidinan'ny tanàna, ny mpitandro ny filaminana, ny onivon'ny tsena, ny fokotany sy ny solombavam-bahoaka.
mety efa mivantana any amin'ny mpampiasa lalana rehetra raka izany afatra ny amin'ny tokony hanajana ny lalàna mifeny fifamoivozana miteraka fa tsy antoka raha tsy hoe karena radio ny fitohanana lavareny fantatsika tsara fa ny fotodrafitrasy eto amintsika dia atao hoe be ny tomobile ny lalana somary teritery fanazanana zany io ny zava-misy eo dia manaraka ny fandaminana isika fa rehefa rana ny fandaminana dia tokony hiena ny embouteillage fa tiantoka lehibe raha toe-karena ny fijanonana maritra any anatin'ny embouteillage alohan'ny hiasa ianao adiny iray adiny roa taraiky ao anaty embouteillage dia izay no antony hidinana etỳ fotony mba hamahana sy hanamavanana izay atao hoe fitohanana diso tafavoatra izay fa dia io fiaraha-mientany rehetra io tsy anay tompona andraikitra ihany fa ho antsika ihany koa mpampiasa fiara rehetra dia mba entanina hanaraka ny fandaminana ankoatra io misedra olana goavana ny tantsaha ety Ambodomita vokatry ny fahatsiatseman'ireo lakan-drano anyka miandrona ny rano ka metraka mivantana amin'ny fiarina atao mirotsaka antsehatra ny solombavam-baoaka sy ny delegeny boribory-tany manao ohatra ho an'ny rehetra amin'ny mahazava-dehibe ny fanadiovana sy ny vokatra entin'izany dia tena midiny fotony tena mandray anjara mihitsy mba hampirisika sady manentana ny olona hoe ny faneretena ny zava-dehibe no hitondrana fampandrosoana tamin'ny boribory-tany fahenity io ngamba eo amin'ny herinandro ao zao fanadiovana an'io satria olona maromaro ihany dia tena atao diovina mihitsy ny mba hampirindra tsara ny fivoahan'ny rano Antony maro no mitarika io fahavoazana io ho ny solombavam-bahoaka mitaky fifanomezana tanany rehetra no hafana maman'ny olana tsy ho anambodomita irerana efa izany vokatry ny fanotofana tany izay tsy ara-dalàna misy atao amin'ilay Makatananarivo dia lasa mijaly rano ny mpamboly fotoana tahaka izao fotoana izay efa tokony hamafazana ketsa dia nefa ny rano tsy mbola midina dia izay ny fanomezan-tanana amin'ny poniny eto Ambodomity fanombohany ity moa zany dia atao amin'ny canal C3 canal C3 izay makanto amin'ny station de pompage izay fohy be ny fanariana rano eto Antananarivo manomboka izao ataon'ny fokotany lohalarana fifandrombonana amin'ny asa sosialy tahaka izao ny andraikitry ny fokotany tokoa dia ny manentana ny olona aloha voalohany indrindra mba tena hiara hientana anao ny asa tahaka izao satria ny asa ohatr'izao zany dia tsy vitany hoe tarika ihany no anao azy fa miara-mifarimbona avokoa ny rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fanadiovana efa endrika ny fanadiovana tokoa izao dia efa ao anatin'ny tetikasan'ny fokotany ihany koa ny amin'ny lafi ho afa-pasahirana ny ireo tantsaha saingy miantso ny tokony sy ny vahaolana maika sy maritra avy amin'ny tompona ndraikitra isanjokajiny ny tatatry ity zany no tena ainay eto amin'ny mpamboly ety Ambodomita satria ny rano hatramin'izao mbola tsy mivoaka nefa efa tokony hamafary izay ny angatahanay dia mba hoentinareo any amin'ny pipa sy ny produire mba hanentana azy ireo hanampy amin'ny fanamboarana ny tatadrano hamoaka ny rano ahafahanay mafary satria efa ato ato izao zay efa tokony hiomana amin'ny fahavary nefa noho ny rano tsy tafavoaka dia jerepotsiny fanomboana no natao teto Ambodomita fa hito amin'ny fokotany hafa ny asa sosialy toy izao izay tafiditra indrindra anatin'ny laharam-pahamiana ho fampandrosoana ny fotony vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia tovolahy iray 20 taona no maty tsy tradrano roa hafa naratra mafy vokatry ny tify-danitra nataona mpitandron'ny filaminana tao Bekobay Mahajanga faharoa omaly nandritra ny etsika festival varomaitso no tanteraina tao antoerana izay nitohy tamin'ny alim-pandihizana araka ny fampitam-baovao zandary ny andraikitra ny fiambenana nandritra ny lanonana no nahatonga ny loza izay voalaza fa mamy teo ampanatanterana ny asany raha ny loharanom-baovao samihafa rehefa nasaina lahatra ny olona teo ambavahadin'ilay lanonana dia nisy savorovoro tokony nanao tify-danitra ilay zandary kinanjo nivadika tifitra tamin'ireo olona teo amin'ny filarana izany nitaky ny fahamarinana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony nipona any an-toerana manoloana ity tranga ity nilaza manoloana ity raharaha ity ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa fa efa eo ampelantanana ny tompon'andraikitra mahefa ny fanadiadiana sy ny fanamarinana ny zava-nisy rehetra manentana ny rehetra ny tenany mba hiandry ampitoniana ny valin'ny fanadiadiana ofisialy sy ny fanapahan-kevitra ho raisy ny fanjakana mahakasika ireo navandoza manentana ny vahoaka rehetra ao Bekobay sy ny manodidina ihany koa ny tenany mba hitandro ny filaminana atrandry ary otony esorona hoy izy ny tsao sy ny fanakorontanana fa mba hanajany lalàna eo ampiandrasana ny
vokatra ny fanadiadiana ny rehetra. Ty alina ity ry zareo avy eo anivon'ny Canal Plus Madagascar zone Ankorondrano miaraba ny Francesca ndray. Miaraba Monsieur Germain, miaraba ny technicien ao ambadimbadika ao ary miaraba antsika rehetra ny tokantrano izay mijery ny vaovao amin'izao takariva izao indray. Inona fa misy ny vaovao entinao indrindra fa mahakasika ny resaka promotion ho an'ny Canal Plus Madagascar manao zay? Izay indrindra. Rehefa tonga eto moa zany ny fianakaviam-bian'ny Canal Plus ohatran'izao ny solitenan'ny Canal Plus ohatran'izao dia manana vaovao foana zay. Raha teo aloha 75 000 ariary mampiditra Canal Plus amin'izao kosa indray 45 000 ariary izy amin'izao. 45 000 ariary dia efa matafiditra Canal Plus, efa miaraka amin'ny matériel complet zay efa misy abonnement mandeha mandritra ny 2 volana ao anatiny. Zone Ankorondrano ihany ve ny ahitana an'izay? Ny rehetrarehetra ka manerana Madagasikara. Inona tonga anareo nanao an'izay tolotra zay Francesca? Amin'izao fety ny asaramanitra izao mazava ho azy. Eny ary. Manoloana resaka programme indray manao ahoana satria be dia be ny mety liana amin'izay hoe ina daholo ny programme tsara ho fantatra. Oui, maromaro tokoa ny chaîne vaovao ato amin'ny Canal Plus amin'izao ao ohatra ny Nina Novelas, vaovao izy io vao niditra tamin'ity herinandro ity. Anarantsika ny Rosalinda, ho antsika tamin'ny fahazazana zany ho antsika izay manimanina Rosalinda ao amin'ny Nina TV izy amin'izao ao amin'ny Novelas, Canal 147 ao amin'ny Canal Plus. Ao ihany koa ny match androany hariva izay ifanondanan'ny France sy Akway basketball izy io à 22h25 ao amin'ny Gas TV Canal 9 ao amin'ny Canal Plus irery ihany. Misy ny tolotra promotion ataonareo fa ny resaka réabonnement sy ny abonnement manao ahoana Francesca? Oui, tsy adino mihitsy ianareo zay efa ao anatin'ny fianakaviam-bian'ny Canal Plus manasa anareo izay ho tonga anao ny réabonnement anareo fa omenay bonus to Canal Plus ianareo mandritra ny 30 andro be izao. Oui, 30 andro be izao ny bonusnareo raha ohatra ka mijanona amin'ilay boky anareo teo aloha ianareo zany hoe raha 36 000 ariary nareo teo mandoa zay 36 zay dia mahazo to Canal 30 jours nareo. Teo aloha izy le manao an'ilay hoe plus 10 000 ariary fa amin'ity 36 fotsiny ihany ny alohanareo dia mahazo to Canal ianareo. Ao ihany koa ny évasion 60 dia mahazo to Canal 30 jours ianareo. Tiako hiverenana kely le resaka promotion teo mba afaka hazavaina bebe kokoa hoe manao ahoana tsara izy teo. Oui, amin'izao ihany koa mahasamihafa an'ity promotion ity promotion isan'andro afaka hidirana daholo n'izay boke tianareo hidirana. Raha ohatra zany ianao hoe le 36 ny tianao 45 000 ariary ny alohanao dia efa mahazo matériel complet ianao. Raha ohatra ka le évasion tianao afaka miditra amin'ny évasion ianao mitindry amin'ny toraka ity satria dia 65 000 ariary ihany koa dia efa matafiditra évasion. Raha ohatra kosa hoe le 80 dia 85 000 ariary zany hoe 5 000 ariary zany ny accessoire dia ny kit sy ny parabole gratuit ny installation gratuit ihany koa. Ny boutique ary? Oui, ny boutique misy anay moa ao amin'ny Carrefour Ankorondrano ao amin'ny shop io Ambodivona ary eo Ankadifotsy ohatran'ny lalana ho any amin'ny SK iny eo ampitan'ny KLG. Raha ohatra nareo moa tsy tafandalo eny aminay afaka miantsona amin'ny 034 49 277 72. Ny afatra ho an'ilay olona izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fivondronam-be ny Canal Plus? Oui, ho antsika rehetra izay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviam-bian'ny Canal Plus araroty fa promotion be ity tsisy ohatran'izao ntsony raha tsy ela indray 45 000 ariary dia efa matafiditra Canal Plus efa miaraka amin'ny matériel complet. Raha ohatra nareo ka tsy afaka mandalo any aminay afaka miantso anay amin'ilay laharana izay miseho eo amin'ny écran io dia tonga ny technicien anay manao installation manao livraison gratuit livraison tsy mandoa vola fa juste le 45 000 ariary fotsiny omenao anazy rehefa tonga any izy mahavita ny installation sy ny livraison anao. Tiako hiverena kely mahakasika an'ilay resaka réabonnement mialatsy indrindra mahakasika an'ilay réabonnement manao ahoana ny resaka mobile monnaie sy ny paiement manoloana an'izay? Mety foana mahazo 30 jours foana ianao na ataonao par mobile monnaie io na manantona eny amin'ny boutique ianao mitovy foana ihany 30 jours daholo foana amin'ny bonusinao fa ny condition fotsiny hoe mijanona amin'ny boky anao teo aloha. Mankasitraka ny Francesca nitondra an'izay fanazavan'izay inoko fa mazava ho an'ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao izay rehetrarehetra izay manantena mbola eo amin'ny Francesca. Eny mankasitraka indrindra marary soa mandram-piona indray manaova fety sambatra daholo tompoko.
da toy izantsika ary ny fampahalalam-baovao eo amin'ny pejy toetry ny andro ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririniny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Rehefa nifarana tamin'ny volana aprily teo iny ny vanim-potoanan'ny fahavaratra vokatry ny El Nino dia mafana ny andro ririnina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fanadidiny Narcisse Karazafy sary sy natsariny mbola avatsara. Vinavinaina fana kokoa noho ny mahazatra ny vanim-potoana ny ririnina amin'ity taon'ity noho ny fisian'ny tranga El Nino miakatra ny maripana any amin'ny ranomasimbe Pasifika ka misy fiantraikan'ny vantana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izany. Hitarika fahamainan'ny tany sy fiainan'ny rotsakora ny tranga io hitombo arak'izany ahitany amin'ny faritra maro noho ny tsy fahampian'ny orana tombanana iena koa ny isan'ny rivo-doza hiditra eto amintsika mandritra ny fotoam-pahavaratra manaraka ho avy eo. Raha izy ho tafapakaty amintsika dia ahery vaika kokoa noho ny mahazatra toy izany ihany koa ny orana izay mety ho mahalana kanefa andravarava hoy ny fanazavana. Raha ny fandiniana atao manam-pahaizana zany zao dia 80% de chance dia izay phénomène zay nitondra ny saison amin'ity saison manaraka eo zany ka hatramin'ny saison any mihitsy zany dia ny ririnina ao tafiditra ao anatiny efa manomboka izao dia mety hitatra hatrany amin'ny saison cyclonique any ho any. Ny inona ny fiantraikan'izay mivantana eo amin'ny toetry ny andro indrindra moa fa amin'izay lafin'ny ririnina zay ny fiantraikany voalohany aloha zany dia ny fahamainana. Saika hoe maina zany ny amin'ny ankapobeny ny toetry ny andro miena ny rotsakora dia ny ataontsika hoe ny ahitany zany no somary mety hisongadina amin'ny faritra indrindra fa mifaritra sasatrasany dia ao anatin'izay ihany koa dia miena koa nefa ny ataontsika hoe amin'ny resaka activité cyclonique miena zay rivo-doza zay. Raha ny fanazavana ihany dia efa mandeha ny fanentanana amin'izao fotoana hisoroana ny voka-dratsy malona izay fiovan'ny toetry ny andro izay tombana naharitra mandritra ny vanim-potoana na saison iray manontolo mantsy ity tranga El Nino ity hoy ihany ny fanazavana. En fait ny initiative efa niatany hatrany amin'ny manomboka tany ivelany zany matomboka tany amin'ny fipoibeany ivelany dia mitatra aty amintsika dia efa misy fanentanana hatrany amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny sisa zay manetana fa azo soroana tsara izy io zany soroana amin'ny alalany ataontsika hoe action anticipatoire dia à travers an'izay aloha zany tena hoe soroana an'izy amin'ny ankapobeny satria fatapatatra zany zavatra mety izy dia mandray any anjarany andraikitry ny avy koa zany tandrifiazy tsirairay dia anisan'ny hoe tena misongadina zany fisin'ity El Nino ity dia somary mibany toerana anatina saison manontolo zany aloha hatreto raha nitombatomana hoe tsika zao ririnina dia mety mitatra kely anatin'ny fahavaratra tamin'ilay farany teo manko zao hoe laninany mibany toerana ny tapany voalohan'ny saison zay ny fiantraikany amin'ny toetry ny andro hoe maina aloha amin'ny ankapobeny miena ny rotsakora miena ny tany rotsakora zay ho amin'ny mpamboly moa zany zay ny tena hoe zavatra somary hoe ratsiratsy. Tsy aivina fa teo anelanelany volana oktobra sy desambra lasa teo dia ny tranga La Nina no nanjaka amin'izao fidirana amin'ny ririnina kosa dia ny El Nino no anamarika ny toetry ny andro ka ilaina ny fahamailon'ny rehetra manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny voka-dratsy izay aterany. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka noana naraka izany hatramin'ny farany. Tsara ny manamarika fa noho ny tsy fahafahan'ny vahintsika tamin'ny minitra farany ho an'ny fandarana dinika dia tsy misy ny fandarana amin'ity androany ity. Isaorana teknisianina, isaorana ny namana mpanao gazety niaraka ny natontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara filma tompoko.